ka azava eto amin'ny fandaharana okazava amin'ity androany ity dia ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara na ny président ny SMM Ramatoa Nirso Hernevo, tonga eto ihany koa ny vice-président ny SMM dia Andriamatoa Clément John. Miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana okazava. Mirabanao Mam Patrick, misaotra anareo nandrainay eto amin'ny Viva sy ny fandaharana okazava ary miraba koa ireo mpieno rehetra manerana ny nosy. Natoraka zay koa miarahaba antsika rehetra misaotra makasitraka zay mpagnaraka nyity fandaharana ity. Araky ny tamin'andraisanao ny toerana mafilohan'ny SMM anao tompoko dia velim-panantenana na vahoaka malagasy ary satria lehibe dia lehibe tokoa ny filazana tamin'ny fotoana ny lazana ny hoe tsy anaiky intsony ny tsindritsindry politika ary tsy anaiky intsony ny anaovana fitaovana politika ny mpitsara ny syndicat amin'izao fotoana izao efa miroso tanteraka makany amin'izay resaka hoe fitokisana anareo tanteraka izay ny vahoaka indrindra eo amin'ny rafi-pitsarana izay tena nalaza tokoa tao anatin'ny hoe ary ny aiky an'izany moa fitsarana teo aloha hoe ao anatin'ny fitsarana misy ny kolikoly betsaka indrindra ankehitriny ny fijoron'ny syndicat dia zava-dehibe tsara mpahafantaritsika ny maro angamba Ramatoa présidente ny hoe inona marina moa zany ny tena andraikitry ny hoe syndicat inona mampiavaka zany ny asan'izy ireo ny syndicat sy ny hoe mpitsara. Misaotra anao Mam Patrick amin'ny fanontaniana tsara tokoa ny manazava ny sain'ny vahoaka manoloana an'izay asan'ny syndicat sy ny asa mampitsara zay. Voalohany indrindra aloha ny mpitsara dia corps iray ao anatin'ny asa-panjakana izay anisany miandraikitra ny atao hoe fonction juridictionnelle ozy izy ny constitution na dia tokony ho pouvoir judiciaire izy raha ohatra ka tena manaja ny tany républicaine sy démocratique isika. Hatreto aloha zany dia mbola fonction juridictionnelle ny anaovana ny mpitsara. Io zany dia asa iandraiketana rehefa tafiditra ho amin'ny concours mahampitsara ianao ary navita ny fiofanana mahampitsara. Voalaza ny code de procédure isan-karazany ny andraikitra sy ny asan'ny mpitsara. Ny syndicat kosa dia ohatra ny syndicat rehetra dia fikambanana anankiray izay miaro ny tombotsoan'ny mpiasa mpikambana ao aminy. Ny syndicat ny mpitsara zany dia fikambanana izay miaro ny tombotsoan'ny mpitsara ary voalaza ny convention internationale ny constitution, ny statut de la magistrature ary ny statut général des fonctionnaires et statut du SMM. Ireo rehetrarehetra ireo no mametra n'izay andraikitry ny SMM izay amin'ny syndicat azy izay fitianiko fohifohy dia fiarovana ny zo ny mpikambana tsirairay, fiarovana ny intérêt professionnel ny mpikambana ao anatiny, fiarovana ny mitandro ny asin'io corps io ary mitaky ny tombotsoa matériel, professionnel et financière n'ireo mpikambana ao anatiny. Andriamatoa vice-président misy olazaina mbola tsy manana olazaina aloha fa izy zay aloha. Ny fanontaniana manaraka tompoko dia ny hoe aiza ho aiza satria misavoritaka ny sain'ny olona raha vao miresaka fotsiny bango iray zany ilazay okazava zay mifandaharantsika hoe okazava fa rehefa maheno hoe mpitsara ny olona dia efa tonga dia mivoavoa avy hatrany hoe bon tafiditra anatin'ny anina mihitsy mpitsara ka dia ohatra hoe aiza ho aiza vaovao mafana amin'izao fotoana moa zany ny toetra raha misy eto amintsika ty resaka raha Claudine raha zay mamonjy ty. Aiza ho aiza zany ny andraikitra raisy ny syndicat ny SMM ao anatin'izy io satria mba tsara mpahafantarina ny vahoaka satria misy manko le olona tsy mahafantatra dia lasa miteniteny foana na sahala amin'izany fa zay le hoe okazava zany aiza ho aiza ny andraikitra ireo ny SMM ao anatin'io raha Claudine raha zay mamonjy io tompoko. Ovaliko kely zay dia omeko ny namana Clément John vice-président ny fanohizana zay ho teneniko. Tsara ampatsahivina antsika fa ity raharaha amin'izao ty dia ataoko angambany hoe tsy raharaha Claudine
fa raha kolikoly avolenta zay nandeha teny amin'ny Bianco ka nasahiny ny Bianco ny sambotra olona zay akaiky ny fitondrana. Io olona io raha patsiahivitsika dia efa niezaka ihany hiala amin'izany fampiarana ny fanenjehana azy zany. Na dia eo aza ny atao hoe présomption d'innocence dia voatery nosamborina le olona noho ny fitsoahany foana amin'izay fanadihadiana zay atao anazy ara-pitsarana izay. Teo no nanomboka ny savorovoro teto amin'ny saim-bahoaka rehetra izay manaraka hoe fa maninona no misy olona sasany afaka tsy hamaly fiantsoana ataon'ny mpanao fanadihadiana ary misy olona sasany koa dia tsy hanaovana an'izany fanadihadiana ara-pitsarana zany ary ny tena loza moa zany tena hitanay dia ny fanaovana fitaovana politika ny fitsarana mba hiarovana karazan'olona tsy hiarany lalàna zany hoe fiarovana olona ho tsy maty manota. Dia aleo toizany vice-président ngamba ny fanazavana azy. Eny ary ny raha mikasika ny raha Claudine moa dia karazany fandekan-dalàna tsotra eny fa noho n'le hoe olona malaza le izy dia lasa raha rahampirenena dia io koa amin'ny maha hoe volam-panjakana amin'ny miliara maro no voahodikodina kanefany raha jerena le izy tsy tokony ho any amin'ny Claudine rery raha mipetraka amin'izao fotoana izao moa efa tafiditra eo amin'ny fitanana amponjavonjo maika izy efa ampelantanan'ny fitsarana zany izy ary efa MD zay dia anjarandry zareo amin'ny pénitentiaire zany no mitazona azy dia anjarana ety amin'ny fitsarana zany indrindra mafary zareo amin'ny parquet dia manara-maso ny olona voafonja. Ao anatin'ny asan'ny syndicat moa zany manara-maso ny hoe fandikan-dalàna sy ny karazany zavatra misy zany eo anatrehan'izay nisy ny resaka be ary nivoaka vaovao mihitsy hoe nisy ny solotena ampitsara nandeha teny amin'ny hôpitaly Agiera zany dia ny sénateur Rina Andriamandava mihitsy nanakana nanamartena moa izy tamin'ity androany ity eo ianareo mba ilaza ny tena zava-misy marina tompoko. Tsara ampatsahivina antsika rehetra izay mbola tsy mahafantatra fa talohany na président ny syndicat ny tenako dia substitut du procureur ny asako amin'ny mampitsarana ary mbola manohy an'izay asa ny substitut du procureur zay ihany na dia efa lany président ny SMM ary zany hoe akoatra ny fotoana zay anaovako ny andraikitra mahafilohan'ny syndicat dia manao ny asa ny substitut du procureur. Ny fanaovana ny asa ny substitut du procureur dia voalaza ao anaty code de procédure pénale. Ny zavatra nitranga tamin'ny lahady dia contrôle de détention de prévenus hospitalisés. Zany hoe andraikitry ny fampanoavana tanteraka ny manao an'izany contrôle de la détention zany ary afaka manao contrôle périodique izy sy contrôle inopiné rehefa misy zavatra mampiahiahy anazy ary no ny indivisibilité du parquet zany hoe ny parquet dia iray ihany manomboka hatreo amin'ny procureur de la république sy ireo substitut telopolo eo zay iandreketany ao anatiny dia misy ny atao indivisibilité du parquet mitovy daholo zany ny asan'ireo oloreo ary afaka mifampitohy dikan'izay dia izao ao anatiny asanay tanteraka ny manao an'izay contrôle de la détention izay tamin'ny andro nandehanako teny amin'ny hôpitaly Agiera zany dia na ny voanigadona teo aho dia nanambara ny identitéako hoe substitut du procureur tonga eto ary naplaza an'zareo zany fa anao ny asanay zay amin'ny fanaovana zay contrôle de la détention zay ary tonga anao visite inopinée araky ma visite inopinée anazy zay dia afaka atao io amin'ny ora rehetrarehetra 24 heures sur 24 7 jours sur 7 zay ny voalazany lalàna satria indraindray na any amin'ny fonja na amin'ny toerana fa dia misy voafonja dia misy olona zay lazaina fa ao nefa tsy eo tsika rehetra samy naheno
fa nalaza be nanomboka hatramin'ny fotoana natongavany Ramatoa Claudine io fa hoe tsy ao amin'ny hôpitaly izy. Izany zavatra zany dia andraikitra anay ao amin'ny parquet ny manamarina hoe ao tokoa izy sa tsy ao. Contrôle général koa natao satria tsy izy irery ihany no nijerena satria na eny koa zay fa misy détenu hafa koa zay efa voatazona eny am-ponja nefa no ny nanao visite ny namanay substitut hafa tena hita hoe tsy ao am-ponja ireo olona zay nanao trafika na volamena rehetra. De fanakaiza de voalaza hoe nakany amin'ny hôpitaly. Izahay aty amin'ny parquet manamarina hoe nakaiza indray ireo olona de tsy nahazo autorisation hivoaka hôpitaly izy. Ireo olona rehetra zany nonjaina satria voalaza hoe any amin'ny HGRA, any amin'ny OMI fa tsy ao amin'ny fonja. De izany no anisany nonjerena tao rehefa nanontaniana nefa ny tao amin'ny hôpitaly de milaza izy fa voafonja roa ihany no ao amin'zareo. Dia Ramatoa Razaiarimanana Claudine sy olona ray hafa zay tsy afaka lazaina eto moa ny anarany. Zany zavatra any dia ataoko hoe ao anatin'ny andraikitra substitut du procureur ary izahay ao dia efa voalaza ny Ramatoa Papan'Olalana moa zany zay efa nanazava fa manana ny andraikitra manao arrestation, manao audience, manao représentation du parquet zay lazaiko hoe indivisible ary manao zay contrôle de prison sy contrôle des OPJ zay. Afaka atao foana à tout moment ireo zavatra ireo ary tao anatin'izay fanaovana ny asana izay no nanaovana ny contrôle io. Misy taratasy araka ny voalazako ny nandehanana teny ka raha misy olona hafa ilaza hoe tsisy taratasy ny nazahoanay autorisation ny tratao amin'ny hôpitaly. Zay moa zany dia azo marina tanteraka satria les écrits restent hozy izy fitenenana ary raha hoan'ny directeur ny établissement manokana dia tena naname taratasy izy ny autorisé ny fidirana teo ary tsy nanisy olana mihitsy izy. Tsy nanisy olana koa ny médecin chef de garde tamin'io tsy nanisy olana ny infirmier zay tao amin'ny salle de soins, tsy nanisy olana ny pénitencier zay de garde tamin'io, tsy nanisy olana ny chef d'établissement ny Antanimora zay natsona tamin'io andro ary niaraka tamin'ny surveillant général ny hôpital ny substitut zay nandeha teny tamin'io andro io. Fa rehefa tonga kosa hiditra ao amin'le efitrano dia nisy olon-tsotra zay nampiasa ny maha-sénateur anazy dia nanakana anay fitsarana tamin'izay nanao ny asan'ny fitsarana tsy hiditra tao amin'le efitrano zay misy voafonja. Mety azo fatany inona ny antony nanakana zay? Zay aloha dia tsara izy ny anontaniana ary mampandainga anay izy raha ilaza hoe izy tsy nanakana satria dia ialako tsiny fa zay moa rehefa manao asa ohatran'io na zay mifilme na zay mienregistre ny conversation rehetra satria anaovana PV le izy ary dia azo anaty enregistrement audio daholo ny zavatra nitranga teo nanomboka zahay ny gadona teo amin'ny hôpitaly ka mandra mpialana teo. Dikan'izay zany ny conversation anay rehetra teo dia voarakitra an-tsoratra ahafahana manao an'izay PV zay. Varanantsika aloha zay resaka Claudine zay mamonjy zay Ramatoa Filoha sy Andriamatoa Filoha ny hoe ao anatin'ny izay indrindra zany ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao dia mampisavovo zany fanontaniana farany azonareo valiana azonareo tsy valiana tsy manina ny hoe ao marina ve Ramatoa zay mamonjy Claudine. Mariana moa fa nanomboka hatramin'ny lahady iny zany dia omaly dia androany dia tsy nitsahatra nandeha teny toerana ny fampanoavana ary mety mbola hitohy izany zavatra any mandra-pasitra n'le olona satria mba tsy ampisavorovoro ny sain'ny olona hoe ao izy sa tsy ao dia izy foana ny contrôle zay lazaiko hoe afaka atao à tout moment ary indéfiniment. Tamin'ny alahady zany nisy omaly nisy androany mbola nisy ary izahay tamin'ity indray mitoraka ity zany délégation miaraka amin'ny parquet général sy ny chaîne pénale mihitsy nandeha tena dia izay zao tena hita fa ao izy.
zay zany mpiaino ajaina ao amin'ny hôpitaly Azera raha matoa Claudine raha zay mamonjy eo ampelantanan'ny fitsarana moa zany ny raharaha misy mipitsara miandraikitra ny toejavatra io fa dia mazava zany fa kolikoly avo lenta goavana tokoa ny zavatra misy fa dia andrasantsika ny toeny avy eo amin'ny SMM moa zany dia manohy ny asany amin'ny maha-syndicat zay ary mizotra makany amin'izay lalany hoe hitady marina ary tsy anaiky mifandika an-dalàna sy fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy rehetra izay. Raha matofoloha ohatrany mbola misy zavatra tianao ambara alohan'ny hidirantsika amin'ny loha hevitra manaraka eny tompoko. Ny zavatra mampihetsika ny SMM moa amin'izao fotoana izao dia tsy dia inona fa fanajana ny fanjakana tan-dalàna, fanajana mba tsy resaka mipetraka fotsiny zany hoe fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny mpitsara zany. Ny zavatra petraka eto amintsika amin'ny firenena dia ny hoe ady amin'ny kolokolo fanjakana tsara tantana. Zany zavatra zany nefa ny raha ny fahitana sy fiainan'ny vahoaka azy totsy zay ny misy. Ary faharoa manaraka an'izay zany eto zahay mpitsara zany anatin'ny syndicat-ny mpitsara mba te hihetsika zahay fa raha ohatra ny tenanay manokana aloha dia malilo ny sofina. Isaka ny mihetsika zay zavatra tsy mandeha rehetra amin'ity firenena ty dia lazaina fa ny mpitsara foana ny fototra, ny fitsarana foana ny fototra. Ka noho zay zany dia mandray andraikitra zahay ary manetsika koa fa ny zavatra hitanay zany matetika misy ny défaillance de l'administration eto. Ka mahatonga ny olona tsy mahita zay ho sarangotana tsony hoe aiza no alehantsika amin'ity raha ty fa fiarovana ny bonne gouvernance, fiarovana ny ady amin'ny kolikoly mba ho hitan'ny vahoaka fa manao an'izany tokoa ny tompon'andraikitra indrindra zahay aty amin'ny syndicat-ny mpitsara mba hanetsika ny namana sy tapaka fa manao an'izay ady amin'ny kolikoly zay zahay fa tsy ho voatondromolotra lava zao ny fitsarana. Anisany hiditra amin'ny loha hevitra manaraka isika fa efa mizotra makany ihany moa zany anisany nanaitra ny maro ny fanoloana ny gouvernemanta ny ministra teo ary dia tao anatin'ny eritreritry ny olona ny hoe tokony esorina ny ministra ny fitsarana. Ianareo tao amin'ny SMM moa dia anisany mitondra fanambarana tamin'ny fotoana anankiray izay lazanareo ny hoe izotra amin'ny lalana mission ataonareo ary hitako ny fahamarinana ary tsy anaiky mihitsy sy ny karazany. Ny zavatra misy tompoko tsy afaka le ministry ny fitsarana aiza ho aiza mission le SMM misy mission tokony raisiny SMM avy tao anatin'izany. Tsara ho mariana fa tsy anisan'ny zavatra nitakinay ny analana ny ministra ny fitsarana okazava tena fiarovana ny ministra ny fitsarana ny zavatra nataonay amin'ny mampitsara azy amin'ny mampikambana ny SMM azy ary fiarovana ny fahaleovantena ny fitsarana amin'ny ministra ny fitsarana azy dia tsy ekeny syndicat des magistrats velively nampiasana ny ministra ny fitsarana hiarovana olona mba ho tsy maty manota ka tsy izahay velively ny angataka ny fanalana azy. Fa zany nareo fa nampiasaina ministra ny fitsarana niaro ny tsy maty manota teo. Izahay mihitsy ny tena ny dénoncer an'izay fampiasana ny ministra ny fitsarana anaovana fiarovana tsy maty manota zay ary tena tsy ekenay zay zavatra zay. Ary izahay zany tena ajanony ny fanaovana fitaovana ohatran'ny marionnette ny ministra ny fitsarana. Zay raha ohatra resaka an'izany fanaovana gouvernemanta zany nareo efa tsy fahefanay zay fa anjarandry zareo amin'ny gouvernemanta izy moa ny amin'ny maholom-pirenena zany samby mijery sy manaraka ny fipetraka ny raharaha ihany atsika dia inona ny fiantraikan'izay fahafahan'ny mpanatanteraka ny andraikiny zay fa tsy andraikitra ny syndicat. Okazava tokoa fa mafana ny adihevitra satria takin'ny olona rehetra mpiaino ao anatin'ny fandarana okazavantsika manoloana ny eny amin'ny tontolo mifonja sy ny zavatra man dia mitaraina ihany koa fa betsaka ireo tsy voatsara amin'izao fotoana misy fahatarana
ao ihany koa ireo mpanao politika ary mandeha koa moa resabe ny resaka hoe ireo mpanao politika en sénateur à l'élection sy ny karazany eo ihany koa andriamatoa an'ilay Ramason zay mifamaofao be koa miteraka resabe manoloana nareo satria ireny moa zany mazava ho azy araka ny fanazavana hoe efa misy fitsarana miandraikitra azy na mpitsara mitantana azy ao anatin'izay fa eo anatrehanareo syndicat ny mpitsara zany manoloana an'izay toe-javatra zay aiza ho aiza ny mission averika ihany hoe aiza ho aiza mission anareo zany eo anatrehan'izay fijalian-javatra miseho an'izay hoe misy efa tsy voatsara ela be misy ohatra mampitaraina ny sasany sy ny karazany eny tompoko momba ny hoe voafonja tsy voatsara resaka procédure zany dikan'izay anjarany mpitsara fa saingy kosa amin'ny maha hoe syndicat-nay izay anisany voalaza ny convention internationale ary manaja ny charte rehetra izay misy nataony Madagasikara Sony anisan'izany ny charte internationale des droits de l'homme, charte africaine des droits des peuples de misy ny fanajana n'izay zon'olombelona zay ka andraikitry ny olona rehetrarehetra raha didiny olona rehetrarehetra ny fiarovana ny zon'olombelona anisan'izay koa ny syndicat de ao anatin'ny fitandrovana izay zon'olombelona zay mety hanaovanay filazana mikasika ny hoe mba tokony hoeritreretina ny fitsarana n'ireny olona voafonja ela be reny miteny fotsiny ihany no anjaranay satria izay tsy afaka tonga de handray an'le dossier an'le olona de hitsara azy eo anivon'ny syndicat araka ny teneniko hoe misy ny tompon'andraikitra tsirairay avy ny dossier mpitsarana de ny mpitsara no mitazona azy fa ny syndicat kosa afaka mba mampatsiahy amin'ny mpitsara izay mpikambanao aminy satria ao anatin'le défense de l'intérêt professionnel zay anisany manana intérêt professionnel zay raha mandeha tsara ny asanay eo anatin'izany le fampitaovana PDB ny antony mety tsy mahavoatsara le voafonja noho ny tsy fahampiany effectif ohatra ny de tsy araky ny mpitsarany manao ny fitsarana sy ny enquête na noho ny antony isan-karazany manodidina ny asa etsy andaniny koa ny fiaraha-miasa amin'ny fiadidinany fonja zay misy ao anatiny ao misy lalàna ihany mametra hoe raha tonga ny fotoana tahaka izao dia tokony mampatsiahy any fitsarana zareo hoe ho tapitra ny fitazomana reto voafonja reto eo le lazaiko hoe droit de l'homme tsy mahazo atao mihoatra ny fepitoana ara-dalàna hitazomana anazy ireny voafonjy ireny fa raha tapitra izay fepitoana ara-dalàna zay ka tsy misy ny fanalavam-potoana na hoe efa tapitra daholo ny fanalavam-potoana rehetra de tokony ho avositra reny voafonjy ireny fa tsy ho tazomina tsy voatsara ao amin'ny fonja dikan'izay misy ihany koa zany andraikitry ny fiadidinany fonja zay zavatra ary tsy afaka hoe idiran'ny syndicat zany fa ny fampatsahivana ny tsirairay ny andraikitra no afaka ataonay ary manana ny syndicat koa ny fiadidinany fonja zay afaka hoe mifampiresaka ny syndicat des magistrats sy ny syndicat ny pénitencier milaza hoe mba tsara jerena ihany ny zoma olombelona ndreo voafonja zay no andraikitra afaka ataonay fa ny hoe izahay andeha hitraiter personnellement les dossiers hoe andeha audience publique pour RRI désengorgement de prison tsy ataon'ny syndicat velively izany manoloana ny toe-javatra misy ihany koa tompoko ararotina ihany ny fahitana anareo eto fa dia mamohatra ny fandikan-dalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena etsy anatrehan'izay anisa mitaky ihany koa hoe nareo amin'ny syndicat ny fananganana ny haute cour de justice tsy zahay mihitsy mitaky an'izany fa ny lalam-panorenana mihitsy ka mahatsapa ve nareo vao hitsakitsaka zay lalam-panorenana zay tompoko raha izahay eto amin'ny syndicat des magistrats aloha de betsaka angamba no hitovy hevitra aminay ny lalàna rehetra zay voalaza na hatrany amin'ny constitution sy ireo convention internationale zay soniavin'ny Madagasikara de tokony ho apetraka ary tokony ho taterahana ka rehefa lalàna aminay de tokony ho taterahana mandra-pahafoana n'izay lalàna misy zany de tokony ho taterahana zay lalàna zay ary anisany antom-pisinay sy antony pitakinay zay fametrahana ny tany tan-dalàna izay mahatsapa ve nareo fa hoe efa miditra amin'izay fahaleovantena amin'ny fitsaran'izay amin'izao fotoana
Ny fahaleovantenan'ny fitsarana ny hatram'izay misy fa ny olona zany tsy mba mahita fa hoe afapo-ny amin'ny raha-raha-pitsarana satria ty amin'ny raha-raha-pitsarana tsy raha ohatra izy adi-baolina tsy mba misy match nul tsy maintsy misy resy misy ny mpandresy ary le resy tsy maintsy manana zavatra olazaina ohatran'olona miady rehetra io ka raha ohatra hoe ny raha mikasika an'izay tsy tena hita hoe misy aloha atreto ny fahaleovantenan'ny fitsarana ary ny fahaleovantenan'ny mpitsara dia question de personne io raha miankina amin'ny tsirairay no mahaleo-tena sy na tsy haleo-tena izy fa raha ny lalàna mipetraka miaro ny fahaleovantenan'ny fitsarana dia misy raha matoa filohan'ny SMM moa raha matoa Fanirso Irnaivo sy andriamatoa Clément John zany filoha lefitry ny SMM no vahintsika eto amin'ny fandarana Okazava betsaka izay voalaza izay ary ataontsika hoe voafokafoka atao anatin'izay avokoa ny olana misy asa inona tompoko zany ny olana hoy aho inona zany mety vahaolana entinareo sy ny lalana mbola mety hoe isoran'ny SMM tompoko ny hatramin'ny fampanantenana mety mba omenareo ny olona eny tompoko ny fampanantenana angamba tsisy fa ny zavatra atao dia hoe aleo ny vavolombelon'ny mpiasa ny bainga zay zany tsy mampanantena ninina satria zay tsy manana obligation de résultat ho an'ny vahoaka zay tsy mpanao politika ka manana obligation de résultat ho an'ny vahoaka fa izahay kosa dia efa nametraka amin'ny ohatrany hoe ligne de conduite nay ao anatin'io syndicat io hoe isika dia hiaro ohatrany anak'Andriamaso ny tany-tandalàna sy ny fahaleovantena ny fitsarana ka rehefa mbola misy zany izay fandikan-dalàna ampabe-maso atao ary amin'ny fampiasana fitaovana ny fitsarana amin'izay fandikan-dalàna zay sy ny fanoitohinana n'izay fahaleovantena ny fitsarana ka manoitohina ny asanay tsy afahanay miasa araka ny tokony ho izy dia andrainy andraikitra tandrifanay zahay voalohany indrindra aloha amin'ny filazana fanaovana dénonciation an'izany zavatra mitrangy izany faharoa manaraka an'izay amin'izao tsika miteny izao dia ny sosikevitra ataonay ho an'ny olona rehetrarehetra na ny ady amin'ny kolokolo na ny fametrahana ny tany-tandalàna dia tsy andraikitra ny olo-tokana na andian'olona tokana sahala amin'ny SMM ihany fa anjara tsika rehetra isika rehetra izay eo ambany lalàna tokony manaiky hiaran'izany lalàna izany na ho fiarovana ny zotsika na ho fitakiana ny zotsika na koa ho adiditsika raha miteny frantsay moa izy dia mazava tsara hoe la loi est fait pour protéger pour obliger ou pour réprimer ka isika zany tokony hanaiky an'izay fampiarana ny lalàna izay ary mananjo koa ny olona rehetrarehetra hiaro tena mananjo ny olona rehetrarehetra hitory ary ny fafaneketsika an'izay fampiarana ny lalàna izay no voalohany indrindra roso dingana voalohany indrindra amin'izay tany-tandalàna izay ary ny faharoa dia ny tsy fitsabahany exécutif sy ny mpanao politika ary ny législatif amin'ny asa-pitsarana zay ny dingana faharoa ary ho an'ny vahoaka tsy vaky volo ny olon-tsotra dia ny fahaizana an'izay lalàna zay iny zao dia imasoanay kosa ny hoe miezaka izay mampafantatra atsika mendalana tsikelikely ny lalàna mifehy atsika tsirairay avy mba ahafantarantsika n'izay hoe inona ny lalàna ho takiana ho sitrahana ary ho fiarovana izay amin'izay fahaleovantenan'ny fitsarana sy hoe mety ho zavatra ho teneninay dia zao ihany raha ohatra ka mahita atsika zany hoe mbola mahatsapa fa misy zavatra tsy mety ao ataon'ny mpitsara hoe manao kolokolo zany izy misy rafitra azo hitondrana an'izany ao ny amin'ny conseil supérieur de la magistrature ao amin'ny direction intégrité azon'ireo anoratana zany au niveau ny ministère en justice raha atao ohatran'izay zany tsy tonga dia hoe mitabataba amin'ny gazety sy radio tsy zay ny mahavaha azy fantatry ny olona fotsiny le izy fa inona ny tohony avy eo any amin'ny ireo rafitra misy ireo no afaka manasa azy n'le olona mandika lalàna
amin'ny asany zay zany no azonay tenenina amin'izay ary raha fijoron'ny syndikany mpitsara zao de fa mahazo matokony vahoaka fa tsy ho pentipenten'ny mpanao politika zany ny raha mpitsarana andray ny antso antarby vetivety ao anatin'ny 10 minitra isika atao hoe fofoy ihany ny fotoana zany fa lavalava moa fotoana amin'ny fampiresahana hoenotsika ny faneho-kevitra avy amin'ireo mpiaino iazahana kosa tsika mpiaino angamba tsy ametraka fanontaniana fa faneho-kevitra satria raha mbola maly fanontaniana dia tsy ampy ny fotoana omeo ary ny larandidirana amin'ny antso antarby tahina dia mandroso ary ny mpiantsehatra tompo ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65 ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65 na ny 033 33 501 65 andrasana ary ny antso avy amintsika nazava tamintsika angamba ny fanazavana goavana teo momba an'izay hoe mampiady-sainantsika rehetra ny hoe mpitsara ny asan'ny syndicat sy ny andraikitra raisiny ny asan'ny mpitsara sy ny andraikitry ny mpitsara eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko mahavelom-boly tokoa mien'ny syndicat ny mpitsara satria fambany amin'izao fotoana zao vao misy syndicat masa ary ampianainy vahoaka fa amerina ny asany fitsarana koa mampahery anareo zay fa mingy nareo mpanarotera koa tsy maintsy nanany ataony reo fa ny fahasahinareo ohatran'io vao ananay vahoaka toky so atoko isorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tamin'ny faneho-kevitra mandroso ny antso manaraka eny tompoko miarabanao tompoko asoloantsika antso hafa fa tapaka izy 24 501 65 na ny 033 33 501 65 eny tompoko miarabanao miaraba fitiavana be tsika miarary tena zay ny tsodarin'andriamanitra ny omba tsika mandrakariva naiza fotoana misy atika voalohany aloha ny tena tena dia miraha soa andreo mpitsara malagasy sakanavaka ary zay moa ato anatin'ny fiarahamona islama dia tsy mitsahatra mitondra bavaka zareo reo zany fa anatanterahany adidiny arak'le mba fanirian'ny fiarahamonina islama dia ny tsarana amin'ny mpahamarinana zay zany mba tanjona kendenay dia faharoa moa kelikely ny fotoanatsika ry tena tena dia mikasika ny fanekevitra ataon'ny ministra zany ministry ny fampianarana tena mila miainako zay tombon'ity Madagasikara tika fa tsy nahita hoe dictateur tena hoe biby jadona tanteraka misy rehetra tsy mba misy mihitsy tsy fampiresahana fa tena hoe fanapara-pahefana misy rehetra amin'izany zavatra atao nefa ianao lazaina fa hoe mpitondra n'ity fireneny tia ray amandeha asa anjaratsika miefetra fa dia fotoana hofofoy aveo sotra sy makasitraka toko isorana betsaka misy teny kely oetiny teny kely apetraka atsika amin'ny zareo na havana silamo na mpikarakara n'io raharaha io satria raha ohatra zay nilaza fotsiny izy dia ny fahefana ny autorisation rehetrarehetra eny aminareo dia mbola manakiry raha ohatra izy zany namoaka décision amin'izay fanamparampahefana lazeny le namana teo zay afaka mitondra ny raharaha eny amin'ny filankevi-panjakana izy hangataka ny fanafoanana zay heveriny fa tsy ara-dalàna mandrosotsika tompoko allo eny tompoko miarahaba anareo amin'ny syndikany tsara miarahaba ihany koa ny fanifondahara miarahaba atsika vahoaka mihena zao radio zao ny sosokevitsy zany vahoaka moa ty efa mikaikaiky fa mafy zay mahazo azy mbola manao zay ataony any reto la mitondra azy reto fa zay dia matoky anareo tsara toko izy ohatrany farany le fijoroanareo fa mety fiovanjavatra zao zavatra ohatra ka mitoy zavatra ataonareo zao etotoko isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka
miarabanao tompoko miarabanao tompoko eny tompoko alo eny tompoko efa ao ianao famiteny eny tompoko misaotran'ny syndicat-ny mpitsara raza alo efa ao ianao famitenena mitenena mba misaotra ary misaotra ihany keo zany a ny bianco alo misaotra ny bianco e ataovy moramora le radio anao dia am'izay anao tsy miandry andry ka ny aprisiana zany de ny fidorondreo mandakariva fa ny zavatra mahameratra anay de rehetra député rehetra ohatrany tsy manana député mihitsy zany le vahoaka malagasy zao tokony horavana alo aza miandry feoverina ka tonga de mitenena ataovy moramora le radio anao de mitenena reo zany a tokony horavana mihitsy fa tena tsy misolo tena vahoaka mihitsy reo antenimera-pirenena reo fa mikakamoka vola fotiny mino fa efa tafitafita ny afatra ao fa miandry feoverina be anao fa resitsika mandro manaraka eny tompoko alo miarabanao tompoko miaraba tompoko marasoanareo mpitsara teandriamanitra arvina tompoko angavanareo anday ny andaikitra eo ao anatin'ny famarinana tanteraka fa hosoanareo sy ny taranakare zany niangavina koa tompoko de mba jereo polisy gendarme mahay pitsapitsa amin'ny dalo mahay pitsapitsa amin'ny mpangalatra nokolokolognako amin'ny mpangalatra fa nasanareo toinona nalao famarinana kanefa zany de mandraka de livre nasanareo raha soanareo tompoko syndicat tsara iny tompo isorana betsaka ianao de makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka eny tompoko alo eny tompoko alo miarabanao tompoko miarabanao tompoko zakady alola miarabany leo soloteny fitarany zavatra mba saika antamisy hoe raha ohatra zany tena asana amin'ny syndicat zany de alo amin'izay samy membre mpitsara rehetra ohatra zay zany mpitsara manao tsy mety ohatra hoe makatany ohatra de aizanareo de fa mba misy ina manan'ino hoe mba ahafahana mitarana momba ny ataon'ny fitsarana ary de misaotra indrindra aloha sy miavy ao andraikitra amin'izao fotoana andro izao satria zao ny tena raina tokoa mba hijoroana ny mpitsara ary de manatena fa mba hitohy zao zavatra zao amin'ny zavatra rehetra atao ka de samotain'andriamanitra to ovalian'andriamatoa vice-président raka tsy ara-dalàna le izy afaka mitondra ny raharaha eny amin'ny ministera nareo milaza n'izay zavatra tsy mety afaka mitondra ny zany eny amin'ny CSM milaza ny zavatra tsy mety efa maro ny olona manao zavatra ohatran'izany eny zay lazaiko anareo hoe raha misy ny zavatra ataonay mpitsara tsy mety misy ny tokony hitarainana amin'izany fa zahay kory tsy hoe rehefa mpitsaraka manjanahary tegna andriamanitra kely eto ambonin'ny tany tsy maintsy manara-dalàna koa zahay eny tompoko miarabanao tompoko alo eny tompoko ataovy moramora le radio anao de tonga de mitenena eny tompoko soka tompoko miarahaba ny filohan'ny SNM mazany a fa ny mba tiana hoapetaka zany de tompoko le resaka haute cour de justice io ngamba ny balise mba mety hanajanona ny abus ataon'ny mpitondra ka raha ohatra hoe tompoko tsy mijoro ny haute cour de justice izy no afaka hitaran'ireo olona ambony everitsika fa manao abus reo misaotra tompoko efa nazavainy teo ny haute cour de justice de momba ny lalam-panorenana an'izay any amin'ny resaka lalam-panorenana mbola kely izy amin'ny farany eny tompoko alo eny tompoko ya miarabanao le mato patrika de miarabany technicien ary mboka malagasy ray manontolo de miarabany solotena mpitsara amin'ny syndicat atao amin'ny vahiny atao aminao ato koa ny angalatra tiko lazay
de tsisy teritery zay avy any ambony fa tsy anaraka avenareo ohatra misy zavatra tsy mety azy satria misy zavatra takinareo zao de hoe raha tsy manaraka ny didina nareo ka manafoana zolalazy ohatra misy olona ray voahely ka de mankataka an'le zavatra taminareo de zay votaterano tereninareo manaraka an'le didiko kely lehibe avy any aminy de tsy anao nareo toko fitaka matsy mila zato tao hita zao nareo miteny izay vahoaka izay vahoaka tsara le lazainareo fa ny any ambadyany tsy hitanay vahoaka ka izay mampisalasala satria le filoterenena mihitsy ny voalohany ikalalana teto amin'ny firenena ity ka izay tena mahagaga antany amin'ny mpitahifana indana lafantenana raha fampianatra vao de mamadika lalana vostroa manahirana fa zao averikany toko fitaka fanetao hita de mitao de mirazo foanareo toko Orana betsaka ianao antso ray farany dia hitondra ny teny famaranana izy ireo. Vingt-quatre 501 65 na ny 033 33 501 65 antso ray farany no andrasantsika. Eny tompoko ianao zany no antso farany Allô? Eny tompoko. Miraba tompoko. Eny tompoko. Ny tompoko nipaka mba ho antanina dia le momba an'le fanadinana ampiasa amin'ny douane. Fa ela ihany nefa hoe mivoaka izy nefa dia hatramin'izao dia tsy hita hoe ahoana mivalina. Ka tokony mba arahany dia nikomanto koa tompoko momba an'iny. Fa tena jalina izy manao fanadinana nefa ny aveo tsy hita dia jalina fa ohatra natao amboamboarina fotsiny le zavatra. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka isorana betsaka isika rehetra tamin'ny fanehoan-kevitra somary fohifohy ny fotoana fa efa zava-dehibe zay satria raha olona ray ny miantso mety efa olona manjato ny aminareo mety mitovitovy hevitra zava-dehibe zay fanehoan-kevitra nentinareo izay raha matoa faniry Herinay sy Andriamatoa Clément John filohan'ny SMM raha matoa faniry Herinay ary filoha lefitra ny SMM ihany koa Andriamatoa Clément John vahintsika teto amin'ny fandaharana okazava nisy mifanehoan-kevitra nentin'ny olona teo hitondra ny teny amaranantsika an'izao fandaharana izao ihany koa nareo tompoko. Misaotra ny radio Viva moa nandrainay teto ary mikasika an'le tenin'le Ramatoa teo iny tafiditra tsy amin'ny zavatra fahefanay mokony iny fa any amin'ny fahefandry zareo any amin'ny douane. Ny zavatra ataon'ny SMM amin'izao dia efa mifoha amin'ny torimasony fa tsy hiraitsy kombakomba lava amin'ny fanjakana amin'ny fandakan-dalàna. Nisy tinina général zay natao androany ary nanaraka izany daholo ny mpitsara rehetra. Ao koa zay ny fanaovana fitaovana ny fitsarana sy ny mpitsara. Izahay zao no mitsangana fa tokony hanohitra ny tsy ara-dalàna amin'ny tontolo misy azy ny tsirairay. Ke zay zany lohany anjara-teniko avy ety amin'ny vice président ary misaotra tsika rehetra nanaraka ny ty fandaharana ty. Sorry no Andriamatoa vice président. Eny tompoko. Anao fanentanana kely angambany amaranana ny izao fandarana zao ary manao antsoavo amin'ny namana mpitsara rehetra manerana ny nosy mba hanohy an'izao firaisan-kina efa naseho anay tato ato zao nanomboka hatramin'ny sitin'androany ny AG zay nirahana teo zay natongava ny solitena rehetra eraky ny faritany ny sitina zay natao androany zay nandraisa ny fitsarana rehetra eran'ny faritany ary ny mbola zavatra mety mbola ho ataonay any aorinany dia hiantsonany izay firaisan-kina ny fitsarana zay. Manaiky izahay fa misy ny fahalemena atao anatin'ny fitsarana ary mbola adidinay koa ny mifananatra sy mifampitaiza momba izany mba ho modely izahay fa tsy izay ihany koa no ilaza ny tsy fandikan-dalàna eran'ny tanàna nefa ny izahay koa mba mila manitsy ny zavatra ataonay marina dia marina izany. Momba ny haute cour de justice manokana dia ny lalam-panorenana no mametra ny fananganana izany ary dia anisany ao anatin'ny fametrahana ny tantan-dalàna aminay ny fanajana ny lalam-panorenana. Ary farany dia tsy tombotsoana intsony izao no jerena fa ny tombotsoan'ny malagasy rehetra ka izay vahoaka amoahanay ny didim-pitsarana izay ataonay hoe au nom du peuple malagasy zay no hetsika ataonay izao io.
Isaorana betsaka ianareo tompoko mivahiny teto amin'ny fandaharana okazava mino fa isaoranareo napita ny fanavahana zay le resaka hoe syndicat sy mpitsara zay satria mampalahelo tokoa ny vahoaka tompotrano miono tsy mahafantatra ny hoe inona marina fa raha vao miresaka fitsarana matetika dia pitsara foana ny resaka zava-dehibe loatra ny fampitana zay fa dia okazava tokoa ny fandaharantsika makasitraka makatelona indrindra zay ny fandaharantsika ry piaino ajaina. Aoka azava